Falmeravantsika tsiraray avindray mandray anareo tamin'ny Africa émission fandarana izay fanaovantsika, ifampaherezantsika, ifanaratsika, hitondrantsika amin'ny fahamarinana. Jesosy ny teny fa amin'ny alalan'ny fitondrana fahamarinana ihany no anafahana ny olona, satria dia ho fantatrareo marina ary ny marina anafaka anareo tsy handefa. Raha ohatsika ka angeja ny fahamarinana, tsy toro ny fahamarinana, afentsika ny fahamarinana, dia mbola voagejan'ny argument na filozofia sy ny fampianaran'ny talohantsika izay fiainantsika taloha ka mety hanimba ny fiainam-panahintsika na dia efa Jesosy ary tsika. Atoko feno fa androany dia misy fiainana miova, misy olona sitrana, misy olona afaka, misy mahazo saina vaovao indray amin'ny anaram-bery Jesosy vavaka ary tsika. Raha ny sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tokoa misaotra aminao ary mankasitraka anao izay amin'ity andro anoky, andro vaovao ary feonanay mahagaga satria miona amin'ny teninao izay ary ny fanahinao no mitantana anay. Ray masina kasio nao tsiraray avy no ambadika izao fandarana izao ary aoka ny fanahinao hamonitra izay tsy nambola indray ary hanatobaka kosa ny rano avy ao an-danitra ao mba hahatonga ny fiainana hitobaka izy ny vokatra azo tsy ampahitanana afaka hita maso dia eo fiainan'ny zanakao tsiraray avy. Tompo dia aoka mendrika eo miambonahitra mandrakizay ny aranao. Amen. Momba ny compassion sy ny sentiment no jerevantsika androany. Fandaharantsika androany tsy lava be fa tahaka ny hoe hampianatra anareo ny momba ny hoe inona mahasamihafa ny compassion amin'ny sentiment. Raha mijery ny fiainan'izao tontolo izao dia nikitika ny sentiment no be da be kokoa ary tsy fantany mihitsy ny compassion tena marina. Matetika ny sentiment sy ny compassion afangaron'ny olona satria mitovitovy izy ireo, fa azavaiko aminareo ary hitarihita amin'ny fanahy masina antsika raha raisitsika eo amin'ny Jaona toko fahaenina andimy fahadimy, Jean 6 verset 5. Dia rehefa akaiky ny Pasika dia ilay andro firavoravoan'i Jiosy dia nanompo ny masony dia nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona an'i Jesosy dia gaga izy. Ahoana izy nividanantsika mofo ho an'ireto izy fa zao Jesosy efa nahafantatra ny zavatra tokony ataony. Zavatra tokony ataony Filipo tonga dia argumentation an'olombelona, fisainan'olombelona be mivoaka tao anatiny. Na dia mofo vidiana dia nariry an-jato izy dia tsy ampy an'izay rehetra na nanany kely fotsiny azy. Fa i Andrea kosa rahalan'i Simona Petera ny teny hoe misy zazalahy izy manana mofo vary dia 5 sazan-drano madinika 2 fa mampinona moa izany izy amin'izao olona betsaka izao. Izao ny zavatra mahagaga eo amin'ilay 5 niaraka teo any ny mpianatra 12 sy Jesosy, fa Jesosy nanana compassion izy, tsy sentiment fa compassion. Ny compassion tonga dia mandray andraikitra, mitady solution, voatohana ny fony zany dikany hoe compassion, tohana na voakasika ny fony fa nandray andraikitra izy. Hitantsika koa zany eo amin'ny Exodus toko 7 na Exodus toko 7 ihany koa, tohana ny fon'Andriamanitra, voakasika ny fony, tratra ny compassion izy fa tsy sentiment koa Andriamanitra tsy voakasika ny sentiment zany. Tsy ny sens atsika, masotsika na lotritsika na ny sofintsika mety hamitaka atsika ilay sens maha olombelona fa zao manana vaovao mafaly amintsika ny an'Andriamanitra dia ilay compassion zany hoe mandray andraikitra izy avy eo. Vao nare izy, vao nahita izy ny fampijaliana Egyptianina ny zanak'Israely tany Egypte dia inona nataony? Naka solution, nandray andraikitra izy nanao antso an'i Mosesy, niforme Mosesy mba analana an'ireo olo ireo mba ao anatin'ny gejany Egyptianina. Vaovao mafaly zany dia tahaka izao ny compassion izay ny compassion antsika zanak'Andriamanitra zao dia mifanahy masina na l'esprit de l'éternel na ilay fanahin'Andriamanitra no mikitika atsika ary manosika amin'ny fanahintsika handray andraikitra. Tahaka ny hoe mahita olona mijangajanga tsika, mahita olona mpangala tsika, mpandainga foana, mahita olona tsy tia vatsika na tsy mahay mitaizany ankohonana tsika dia eo amin'izay tsika ilay touché fotsika dia raha sentiment fotsiny dia ilay manao ohatra hoe ndre fa ilay ndry tsy mitondra
solution na tsy mirésoudre problème. Ny sentiment zany dia tahaka ny olona anankiray ohatrany hoe mahita olona kere be izy eo amin'ny télé na documentaire anankiray dia sady misesika kotileta ihany izy a mihinana sakafo matsiro izy dia izy ndry zay le sentiment azonareo fa ny compassion dia ohatran'i Jesosy eto amin'ity jaona toko fahenina dia mifadimy ity hoe nadoko masony izy dia nahita vahoaka betsaka dia nandray andraikitra izy tamin'ny Filipo satria voakasika ihany fony dia na dia tsy nitondra ninina ary izy dia fantany izay tokony ataony anome an'retoloreto. Mba fantatrareo olona 5,000 ankoatran'ny lehilahy ankoatran'ny vehivavy sy ny zaza madinika zany fa mbola ny lehilahy fotsiny zany 5,000 personnes minimum zany tany vingtaine de milliers de personnes tany dia nefa zao ny teneny tamin'ny mpianatra hoe omeo sakafo reo. Mba eritrereto kely any raha ohatra ka ozy izy Andréa hoe ty misy mofo 5 sazan-drano roa dia izy peut-être hoe nona ny mpampianatra fa prime reny fa alao izy nomena fa izy ny mpampianatra fa alaotsika mifady fanao dia so zay solution nefa an'izay a fanaon'ny olombelona zay. Solution faharoa ala manginonareo izy Jesosy fa aleo zaraintsika 13 rahalahy reo rehefa avy eo. Solution faharoa zay. Ary ny solution fahatelo tsy niteneny zareo kory na Jesosy ary fa na prime fa zao vaovao mafana le tepony ilay zazalahy kely nafoy an'le azan-drano mofo 5 sy azan-drano roa ary niraisin'i Jesosy satria fantany izay tokony atao. Zay le compassion mahakasika amin'ny fonao dia mandraisanao andraikitra. Ohatra mahita olona ianao hoe fianakavianao na rahalahinao na zokinao na ray aman-dreninao mbola fantatrao hoe mbola voageja izy voageja amin'ny fahotana izy dia inona ny ataonao voaketika amin'ny fonao dia tsy vita amin'ny fotsiny hoe ndry na hoe manome teny masika fa lasa ianao amin'ilay endroit secret anao anatin'ilay toerana mangingina ao Matthieu 6 ianao rehefa mivakianao dia lasa ianao makao amin'ilay toerana mangingina izay andrasan'ny rainao dia inona ny ataonao mitsongoloka ianao dia mahafoy andro alina ianao dia mahafoy fotoana ianao mba hikasihan'ny tenin'Andriamanitra na hikasihan'ny fanahy masin'Andriamanitra an'ilay ankohonanao na le fianakavianao dia ho avitra izy. Za matoky feno fa ho fantatsika amin'izay dikany hoe compassion sy sentiment. Ny sens sans mentir, sentiment ny sens sans mentir anao foana. Aza mihaino olona ka hoe mandray olona ianao hoe amin'ny alalan'ny fona fotsiny fiainonao fotsiny hoe mitaraina aminao izy dia tsy manana discernement ankorony ianao mba za miteny ianao fa voafitaka amin'izany. Fina zavatra tokony ataonao mihaino amin'ny fanahy ianao dia miazira miaraka amin'ny finoana sy ny fanahy ihany koa satria rehefa miazira ianao avao dia mitouché amin'ny fon'olona iny dia mahakasika olona dia manova an'ilay fon'olona mihitsiny ho tonga sy voakasika ho zanak'Andriamanitra ihany koa. Tadidio fa ny ahafantarana ny zanak'Andriamanitra tsy mba tahaka ny silamo tsy tahaka ny hindouisme tsy tahaka ny islamisme zany dia tsy tahaka ny hindouisme tsy tahaka ny bouddhisme izay manao akanjo tsy tahaka ny mopera tsy tahaka ny masera ny fonako fa tsy amin'ny alalan'ny akanjo ny ahafantarana zanak'Andriamanitra fa ny akanjo kristiana fahamasina fitiavana fanitretena famondrapo raiso ny Efesianina toko fahenina 1:10 ka hatramin'ny 7:10 hitanao fa zay ny tena akanjo kristiana. Mbola tsy manana an'izay ianao raha mbola tsy manana an'izay ianao dia aviteo ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao dia raiso Jesosy ho tompoton'ilay fiainana manokana dia teneny ny fanahy masina hoe tarita fa te handeha araka ny fanahy. Ny olona mandeha araka ny nofo dia nofo sentiment ary ny olona mandeha araka ny fanahy dia fanahy. Zay no inona compassion. Matoka fa tahin'Andriamanitra tsika androany ary asa mahery ambadika zao fandaharantsika zao zay rahanao amin'ny asofika émission zao ny fonao hivadika ny fisainanao hombotana daholo vavaka arytsika. Raha masina amin'ny ara-mahery Jesosy misaotro indrindra ny fampianaranao androany fa taminao tety ambony tany dia tsy mba voakitoka sentiment zany. Raha nanafakolona mpijangy ianao tsy voatorabana raha nanasitrana olona ianao tsy mba sentiment
raha nananganana tamin'ny maty ianao tsy ny sentiment eny na nitomany ary ianao teo anatrehan'ny fasana anisan'ny Lazarosy tsy sentiment napetsika anao fa compassion ary noho tsy finoana natonga anao nitomany Jesosy noho tsy finoana ireo manodidina anao fa ianao niteny sy nangataka tamin'ny ray eo za mahafantatra fa mianao foana ianao fa nohony amin'ny reto dia nikikika ianao dia niteny Lazarosy mivoa tompo tononika amin'ny ara-maheran'i Jesosy ny fony kristianina ao ambadika izao ho voakasika aidiseny tsara ny sentiment sy ny compassion le compassion izay avy aminao tompo aoka akasika ny olona fa le sentiment aoka majanona satria filozofia an'izao tontolo izao fa kasika ny sens fotsiny fa tsy mandray andraikitra ary voavitaka tompo ka sion'olonao sitran'olonao afao izy eo ambany zioka ny anara-maheran'i Jesosy avy Nazareta amen dia ny SVKL mission manome fotoana ho anao indray amin'ny fandarantsika manaraka tahin'Andriamanitra ianao 06 65 03 77 73 06 65 03 77 73 ny laharana na telefona izay ahafahantsika mifandray tahin'Andriamanitra tompoko